Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika ry havako satra ity talata fa 24 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny salamo fa 5:30, salamo fa 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avy, aoka isika ioby ho an'i Jehova, aoka isika neo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka hankeo anatrehiny amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra, azy ny ranomasina fa izy nanao azy, ary ny tanimaina dia ny foronin'ny tanany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Revana ity salamo fa 5:30 ity dia maneho amintsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary fitaomana antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra, hanaja an'Andriamanitra, noho ny heriny, noho ny maha-Andriamanitra azy, noho ny maha-pahary azy. Ity taona ity, amin'ny taona 2020 ity isika, raha ny tokony ho izy dia ny kristianina eran-tany dia miaraka mahatsiaro ny faha-500 taonan'ny ny fanekempinoana nikeanina. Efa misy hetsika maro samihafa atao any amin'ny firenena maro kristianina, manomana izany hoe misy colloque karakaraina, misy fotoanan-doha sy ny takizany manodidina ny finoana, ao anatin'izany fiantrehana ny hoe faha-500 taona ny fanekempinoana nikeanina izany. Raha ny tena marina moa tsy hoe nikeanina ihany ny anarany, fa raha ny tokony ho izy dia ny hoe fanekempinoana nikeanina Constantinople. Satria 523 io fanekempinoana nikeanina izay ampiasaintsika antsika moa miteny azy mandrakariva hoe fanekempinoana faharoa, dia io zany misy Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miezaka an'i Jesosy Kristy tompo izany min'Andriamanitra ray mpahary zao rehetra zao. Dia io zany taty amin'ny taona 523 no nanaovana azy, ary nampina na no hatsaraina kely aty amin'ny taona 123. 523 izy tany Nice, ary 123 izy tany Constantinople. Zay no mahatonga hoe ny tokony fiantsoana azy dia ny hoe fanekempinoana nikeanina Constantinople, na ny vazaha moa mampiasa azy hoe Nice Constantinople. Tsy dia tena zava-dehibe loatra akory izany, fa fahalalana ho an'ny mpino fotsiny ihany manoloana ireny karazam-pampianarana izay indraindray tonga manelingely leny atsefatsefaky ny fiainam-panahintsika eny. Midika hoe ity taona ity tsika dia manamarika izany ny kristianina rehetra. Zava-dehibe io fanekempinoana avako malala. Zava-dehibe ny toerana io fanekempinoana teo amin'ny tantaran'ny finoana, ary azo lazaina hoe nanomboka teo mihitsy ary ny tena fiorenan'ny fotom-pampianarana maro ao anatin'ny vavahana kristianina. Marina fa eo no hoe ny soatra masina izay efa nilovahana tamin'ny jiosy narahan'ny soatra masina ny testamenta vaovao, fa tsara ny mahatsiaro fa zava-dehibe ity fanekempinoana Nice Constantinople ity. Taloha Nice Constantinople dia efa nisy ny ataontsika hoe symbole des apôtres, na ny fanekempinoana apôstôlika izay heverina ho any amin'ny taonjato faharoa tanoany no nanoratana azy. I Nice Constantinople ity zany dia aty amin'ny taonjato fahaefatra. Indraindray moa atao hoe symbole izy, indray moa atao hoe symbole izy satria avy amin'ny teny grika hoe symbolium, misy teny hoe sim, mitovy. Symbolium, teny hoe symbolium amin'ny teny grika dia karazana vakina vilantany ohatra na vakina vilitany. Tamin'izany fotoana izany misy fianakaviana anankiroa na olona anankiroa mifampizara zavatra,
na misy famille anankiroa na fianakaviana anankiroa mifampizarazara de misy vilia tany vakina de ny sasany any amin'ny anankiray ny sasany anankiray raha olona telo izy de zaraina telo de ny sasany ary de ny sasany aty de samy mitahirana iny vakina vilia tany iny zany iny antsoina hoe symbolium dia iny symbolium iny zany iny vakim-bilia iny rehefa ohatra ka misy fotoana ionana dia hoentina lay symbolium lay vakim-bilia dia atambatra ka raha ohatra ka mitambatra eo dia même famille zany na fianakaviana iray na reo le zavatra izay natambatra dia iny lay symbolium avy am'izay dika nazahoana teny hoe symbole na natao hoe credo moa zany théorie na hoe fanekam-pinoana zany hoe lasa toy ny fampitambarana zany hoe lay fanekam-pinoana kristianina zany dia toy ny mampitambatra na toy ny hoe mahatonga ny kristianina ifankafantatra hoe iray ihany izy tahaka an'lay vakim-bilia tambatra teo hoe lasa tonga mifankafantatra ka amin'ny alalan'lay symbole iny zany na lay fanekam-pinoana tonoina iny fanekam-pinoana apostolika io na fanekam-pinoana nikeanina Constantinople io dia io zany dia amin'ny alalan'io zany no ifankafantarany kristianina hoe samy kristianina mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina isika raha somary mitoja kely amin'lay ataontsika hoe zavatra nitranga tamin'ny 700 taona lasa zay dia nisy fampianarana nentina rangahy anankiray antsoina hoe Arius zay nanomboka tany amin'ny taona 1700 tany any no nampianatra izy dia avy amin'ny école ny Alexandrie tsara manamarika fa nisy école aty amin'ny taonjato faefatra de nisy école anankiroa lehibe ny fanohatra de ny école ny Alexandrie sy ny école ny Antioquie tsy nitovy fomba fijery izy roa manoloana ny soatra masina ary ny anankiray dia nampiasa kokoa ny ataontsika hoe allégorie ny fomba fanazavana ny soatra masina ny école ny Alexandrie ary ataontsika hoe ny école ny Antioquie kosa dia nampiasa ny critique na ataontsika hoe analyse na critique ataontsika hoe littéral ny soratra masina dia tsy tena nitovy zany izy ireo tsy tena nitovy ny fomba fijery manoloana ny soratra masina ny fomba fanazavana ny soratra masina ary izay dia anankiray natonga ny tsy vitsokevitra maro satria ny ataontsika hoe ny tsikera historico littéral nampiasain'ny tany Antioquie dia nanao zay voalaza ara-baky teny io mihitsy fa ny allégorique Alexandrie kosa dia somary nalalaka kokoa zany hoe nampiasany hoe tsy heviny ara-baky teny io fa izay taraza toka hoe avy ao anatin' zany école ny Alexandrie zany marina fa isan'ny mpampianatra théologie lehibe indrindra tao Alexandrie origine fa ity antsoina hoe Arius ity dia tsy de tena tao anatin'izay fironana ny tezany origine zay loatra laika raha teo izy dia somary nametraka olana momba ny Jesosy Kristy Arius zany izay niaviny ny teny hoe arianisme théorie ary arien reo mpanaraka azy dia Arius dia nandany mahazanaka mahandriamanitra ny Jesosy mahandriamanitra ny Jesosy niainga izy avy amin'ny jaona toko 210 andiny 720 sy ny lojika filozofika tsotra fotsiny satria Jesosy ny teny manao hoe de za tsy lehibe noho ny ray ao amin'ny jaona toko 220 de hoy Arius manao hitanareo hoe tsy mitovy zany Jesosy sy Andriamanitra Jesosy dia tsy Andriamanitra fa noharian'Andriamanitra ary izy manao hoe raha miteny manao hoe nateraka Andriamanitra izy de zao raha nateraka izy de zao zany tsy nisy izy zany talohan'ny nahaterahany zany de mbola tsy nisy izy fa nisy izy rehefa nateraka itsika kosa milaza manao hoe efa Andriamanitra mandrakizay Jesosy nateraka Andriamanitra izy fa Andriamanitra mandrakizay fa Arius manao hoe ka raha ohatra ka nateraka izy de zao misy début zany misy fiandohany zany no zany dia inona ny zavanitranga talohan'ilay fiandohany io zay zany ny napetraky Arius ary dia manao izy raha ohatra ka Jesosy zany raha ohatra ka Jesosy zanak'Andriamanitra de tsy Andriamanitra izy zany fa noharian'Andriamanitra fotsiny satria raha vao Andriamanitra izy de lasa misy Andriamanitra anankiroa
no zany de zao mba hatokan'Andriamanitra ho tokana fa tsy anankiroa de Jesosy zany tsy Andriamanitra. Lojika tak'izay no nazavany Ariosy azy. Izay raha toa ka jerena ny misaotra masina, indrindra ny Jaona, ny soratry Paoly de manazava fa Jesosy dia Andriamanitra feno, olombelona feno. I Ariosy zany raha tsora de mandany trinité. Ary noho io antony io zany nisy fifandonana be tamin'ny 4e siècle rehefa niova kristianina ny emperora Constantin lehibe de lasa lamody be zany ny vavahana kristiana, nisy ribik'ondry de nisy olona be dehibe nanaraka ny fampianaran'ny Ariosy. Dia nisy fifamonoana sy fanenjehana mihitsy satria zany nisy mitemina hoe Jesosy Andriamanitra, de misy ny Jesosy olombelona, de niady ny olona ny Andriamanitra izy sy ny olombelona izy satria Ariosy de manao hoe olombelona izy satria noharina, satria raha zavatra noharina créé de tsy mety ho Andriamanitra mihitsy. Tsy azo atao Andriamanitra raha amin'ny lojika tsotra fotsiny zao, amin'ny filozofia de zao zay zavatra créena de tsy mety ho Andriamanitra. Fototry ny filozofia tsotra fotsiny zany. No zany dia raha vao hoe noharina créena zany Jesosy de tsy mety ho Andriamanitra mihitsy izy. Ny olombelona de tsy mety ho Andriamanitra mihitsy. Na inona atao de tsy mety ho Andriamanitra izy satria noharina. Ny vola tsy mety ho Andriamanitra mihitsy satria zavatra namboariny ny olona. No zany dia toy ny manetry an' Jesosy ho tsy Andriamanitra ilay fampianarany Ariosy. De nisy moa nanaraka azy de ny concile lehibe ny 520 zay tsaroantsika manokana amin'ity taona ity dia nametraka, nanazava ary nanapa-kevitra ny hoe Jesosy de Andriamanitra. Lay teny ao anatin'io fanekam-pinoana io moa izay ataontsika hoe miray fomba amin'ny ray, nivoaka avy tamin'ny mazava, avy amin'ny mazava, dia nateraka fa tsy natao miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Io lay tenenina amin'ny teny frantsay hoe consubstantiel avy amin'ny teny latina hoe consubstantialis. Izay ny consubstantialis zay avy amin'ny teny grika hoe homosousios. Ny homosousios zany hoe milaza natiora anankiray, de même nature. Fa rehefa miteny hoe de même nature de tsy hoe zavatra anankiroa samihafa tsy akory, ohatrany hoe kanety anankiroa mitovy. Fa Andriamanitra sy Jesosy tsy hoe zavatra samihafa akory, fa zavatra anankiray ihany. Persona tsy ataoko hoe zavatra moa fa persona iray ihany, nefa samy manana maha izy azy. Sarotra ny manakatra ny trinité mazava ho azy. Satria tsy inona lojikatsika olombelona amin'ny fomba fijerentsika olombelona no mijery an'Andriamanitra de sarotra amintsika ny manavaka azy. Ary raha mamaky tsara amin'ny Baiboly sika nefa de hita hoe zay mihitsy ny ao. Misy miteny ka zany trinité zany ange tsy ao anaty Baiboly akory ny voambolana hoe trinité iny tokoa. Tsy ao anaty Baiboly ny teny hoe trinité fa ny foto-kevitry ny trinité mazava tahaka ny taratasy anoratana io penina mainty raha mainty soratana eo ambony taratasy fotsy mazava be mihitsy ny trinité, jauna toko 20, jauna toko 20, jauna toko 1. Zany dia eto isika amin'ity volana amin'ity taona ity dia miara-mahatsiaro an'izany zava-dehibe zany. Hoe lova sarobidy menantsika ny fanekam-pinoana Nikeana na ny fanekam-pinoana Nicée Constantinople. Satria manametraka tsara mahatokana an'Andriamanitra. Maneho tsara ny mahatokana an'Andriamanitra nefa maneho tsara koa ny mahatelo zay iray an'Andriamanitra. Andriamanitra de efa nisy talohan'izao rehetra zao ary Jesosy de efa nisy talohan'izao rehetra zao. Mazava ny teny zoatra masina io. Ity Salamo 5:20 ity dia maneho amintsika izany mahatokana an'Andriamanitra zany. Mahatokana an'Andriamanitra itsika raha miteny hoe tokana an'Andriamanitra dia tsy mampisaraka mihitsy an' Jesosy ny fanahy masina ary Andriamanitra ray. Andriamanitra ray amintsika de lay mpahary. Jesosy amintsika lay mpamonjy raha mamaky ny Baiboly tsotra fotsiny. Ny fanahy masina amintsika de lay mpampahery. Fanahy masina lay mpampianatra mitoetra diabotsika. Jesosy lay maty teo mihazo fijaliana namonjy atsika satria tamin'ny alalany noharina atsika. Andriamanitra lay ny andohaniny izay napisy zao rehetra zao.
no zany dia amintsika dia iray ihany reo tsy Andriamanitra telo akory izy ireo fa Andriamanitra ray. Amin'ity eto ampelantanantsika ity ary dia aseho ny ity mofinaina ity hita ao anatin'io trinité io ao anatin'io mofinaina androany fotsiny ny maha-trinité an'Andriamanitra. Hitao lay Andriamanitra izay vatolampy famonjenantsika de Jesoa. Hitao lay Andriamanitra izay mpaharentsika lehibe, mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra, andininy fahatelo. Ary hitantsika koa ao anatiny ao lay Andriamanitra izay mpahampaherentsika, lay Andriamanitra izay fifaliana ho antsika. Afaka malala mety tsy mivandravandra ndraindray lay ataontsika hoe lay maha-trinité an'Andriamanitra ao anatin'ny soatra masina zay vakintsika indraindray, fa rehefa mandalina kely isika dia hitantsika hoe eo mandrakariva io Andriamanitra telo zay iray io. Afaka vaovaoariny taona. Ino no ambaran'ity mofinaina ity ho anao? Ino no ambaran'ity Salamo 5:10 ity ho anao? Raha miara-manjina izany fotoana sarobidy omen'Andriamanitra antsika amin'ity taona ity, ahatsiarovantsika izany fanekem-pinoana lehibe mampiombona ny kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao, kristianina anarivorivo tapitra eto ambonin'ny tany, izay miara-manonona ny fanekem-pinoana Nicée Constantinople. Dia miara-manaiky an'izay tsika rehetra. Sarobidy ity fotoana ity havako. Ity taona ity zany satria manan-tantara. Dia ho antsika rehetra kristianina izay mamaky ity salamo ity ary manomboka amin'izao taona vaovao zao, inona ny hafatra ao anao? Tsika moa zany de efa nanafatra ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny mofinainantsika. Fa inona no akon'izany eo amin'ny fiainantsika? Zavatra roa lehibe hoy ity Salamo 5:10 ity. Ndao isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andao isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Zava-dehibe le hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny teny hoe kabod amin'ny teny hebreo izay nadika teny hoe voninahitra dia milaza zavatra mavesatra, milaza zavatra tsy zakan'olombelona ka batain'olombelona, fa milaza zavatra mafonja. Ka rehefa mitentsika hoe voninahitr'Andriamanitra dia mametraka an'Andriamanitra ho mavesa-danja eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mitentsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mametraka an'Andriamanitra ho mavesa-danja, mametraka ny asan'Andriamanitra, ny fahombiazantsika ho mavesa-danja eo ampelantanan'Andriamanitra, ary mametraka ny fiezahantsika ho maivana manoloana ny herin'Andriamanitra. Zany hoe ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra, ny olona mioby an'Andriamanitra dia manaiky fa maivana manoloana ny fahalebiazany sy ny asan'Andriamanitra. Tsika zany tsy afaka miteny manao hoe toy izao na tahaka izao no ny asako, fa manome an'Andriamanitra ho mavesa-danja hoe ny fahasoavana ao Andriamanitra, ny herina ao Andriamanitra ny matoy izao. Ity Salamo 5:10 ity zany amin'izao taona vaovao zao dia mitaona antsika hoe andao hisotra an'Andriamanitra, andao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra mahay zava-mahagaga, tsy mivavaka ho an'ny zava-mahagaga loatra isika hain'Andriamanitra miheny zany, fa mivavaka amin'Andriamanitra no olay Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanana antsika ary antom-pisitsika. Fa ny faharoa lehibe izay asehony ity Salamo 5:10 ity andininy voalohany ka hatramin'ny 5 hijanona amin'izay ihany isika dia lay nitaonantsika hanakaiky an'ilay Andriamanitra. Testamenta taloha moa dia mazava fa ny olona manakaiky an'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao no hoe ny olona manakaiky an'Andriamanitra satria Andriamanitra efa nanakaiky ny olona. Ka eto ilay mpanao salama raha miteny manao hoe andeha isika hakeo anatrehany. Rehefa ny olona ny makeo anatrehan'Andriamanitra ny ao amin'ny soatra masin'ny testamenta taloha dia milaza fanafoana, milaza fanadiovan-teny, milaza fanetreteny, milaza fanekena fa te-hanompo, te-hanaja, te-hanome voninahitra an'Andriamanitra. Nahoana? Satria hoe mpanao salama hoe azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanana. Zany hoe an'Andriamanitra avokoa na ny tendrombohitra
na ny tany na ny ranomasina izy ny nanao azy de andehantsika akeo anatrehany mba haninona ary misaotra sy manome voninahitra fa akeo anatrehany mba afaka azo alalana sy azo fitahiana amin'ny fampiasana ny tany sy ny tendrombohitra na ny ranomasina maka manovo tsodrano manovo fahazavan-tsaina amilay Andriamanitra mba hitantana mba hay ampiasa izany tany sy ranomasina sy tany maina nomenantsika izany tsy mahay mampiasa an'izany tsika olombelona ankehitriny tsy haintsika mampiasa ny ranomasina mitotsika ny ranomasina tsy haintsika mampiasa ny tany potehatsika tsy haintsika mampiasa ny tendrombohitra potehatsika satria tsika tsy makeo amilay Andriamanitra izay tompony sy nahary azy ahoana mo no ahaizanao mampiasa ataovy hoe inona re zany zavatra ataovy hoe iny fiaramanidina asa tsy fantatro na Boeing 777 ahoana no aizanao mampiasa an'iny raha tsy le olona namorona azy nanoranao hoe itiny atao hoe zao itiny atao hoe zao izao avy no atao anatin'ity cockpit ity misy an'izao zany hoe lay namorona azy no nampianatra anao ny fomba fikojakojana azy ny fomba fampandehanana azy ka zavatra tahaka an'iny ara mbola ilana an'izany maika mofa Andriamanitra dia itsika miavinaviny olombelona miavinaviny tsy mety manatona lay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany mba hahaizantsika mampiasa lay zavatra nomen'Andriamanitra atsika teo aloha nge ny olombelona amin'ny Genesis 2:2 teo akaikin'Andriamanitra de hain'ny olombelona ny nampiasa ny asan'Andriamanitra satria teo akaikin'Andriamanitra izy fa rehefa nanota ny olona niataka tamin'Andriamanitra de tsy nakeo amin'Andriamanitra intsony izy fa ny didohany sy ny fahotany no nentin'ny karakara ny tany sy ny kojakoja ny ranomasina sy ny tany maina arak'izay saim-patany de lasa mpanimba zavatra izy de hoy ny mpanao salamy hoe andehantsika akeo amin'Andriamanitra mba hanino misaotra sy manome voninahitra azy fa akeo amin'Andriamanitra koa hianatra amin'Andriamanitra metra-panontaniana hoe ampianaro zay Andriamanitra amin'ny fitantanana ny tany fitantanana ny ranomasina fitantanana ny tendrombohitra mianatra amin'ny teninao zahay manetry teny eo anatrehanao ampianaro zahay tsofo-rano zahay tahio zahay mba amin'ny fikarakarana izay nomenao anay ravako malala itsika manao hoe ity taona ity taonjato ny fahatsiarovana ny fanekemponoana lehibe ao anatin'ny vavahana kristiana taonjato fanamafisana ny finoana zany izy ity taonjato firaiketam-po amin'ilay Andriamanitra nataona firaiketam-po no marimarina kokoa amin'Andriamanitra andeha metra-panontaniana isika ry havako malala manahoana ary ny finoantsika manahoana ny finoantsika movy ny finoantsika mahatoky ilay Andriamanitra izay nahazo zao rehetra zao movy antsika manaiky hitandrina ny fiainantsika hitandrina zay nomen'Andriamanitra antsika ao anatin'ny toe-tsaina zay ambaran'ny mpanao salama eto hoe anakaiky an'Andriamanitra hianatra anovo iankoka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra rehavako malala ny salamo 5:10 reto salamo mitonanao hifaly amin'ny fiainana isan'andro satria akaikinao Andriamanitra meteza mianatra amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena meteza manovo fahalalana fahazavan-tsaina fifaliana amin'Andriamanitra fa azy zao rehetra zao ary rehefa azy de azo nomenanao ampifaly anao fa sokafo ny tananao sokafo ny fonao sokafo ny sainao atakatra ny fahasoavan'Andriamanitra izay atosany aminao mamakivaky ity taona ity hivavaka isika tompo misaotra anao zay fa Andriamanitra lehibe ianao nitaonana ianao akeo aminao hianatra aminao hanome voninahitra anao ho tianao ahatsapa ny fahasoavanao vaovao ny taona tompo dia manome toky anay ianao fa ity taona ity zay ahatserovana ny fiangonana ny fanekemponoana lehibe nataon'ireo zoky ray aman-dreny 700 taona lasa zay ka mbola tonononay mandraka ankehitriny manome toky anay ianao tazany fanekemponoana zany fa Andriamanitra tokana sady marina Andriamanitra mitoetra aminay Andriamanitra efa nanakaiky anay ka azonay atonona amin'ny fotoana rehetra jereo ary tompo ny isan'andronay jereo ny fanoloran-tenanay Andriamanitra mihaino vavaka ianao Andriamanitra tianay ianao Andriamanitra mahafantatra zay ilainay ianao misaotra tompo ny amin'izay rehetra nomenao anay fataovy makeo aminao isan'andro zay mba hatsiary fitahiana sy fifaliana
jereo ny tokantrano tsirairay avy Jesosy, jereo reo mpino miantoraka aminao eno hivavaka, jereo reo zay miandrandra famonjena miteza hanakaiky azy reny, hamaly mivavaka ataon'izy reny. Vavaka izay Jesosy amin'ny tontolo andronay ity, tontolo andro hanakekezanao anay, hitantananao sy fimbinanao anay ka hanatanteranay ny sitraponao ary hanomezanay voninahitra anao mamakivaky ny tontolo andronay. Manjaka tomponay mba ho fifaliana indray ity andronay ity Jesosy. Amen.